atolotry ny CEAEM na ny Confédération des Églises et Association Évangélique de Madagascar sy ny fimpifima na ny fiombona ny mpitoro filazantsara eto Madagasikara fandarana fiombonam-bavaka ho an'ny firenena. Ahitanao vavaka, toroteny, hira fiderana, koa andeha iray fo, andeha iray saina, andeha ifankaty fa tokana ny tanjona Madagasikara ho an'i Kristy. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra aho ka amelanelo ary anasitrana ny tany. Miarabanareo rehetra mpanaraka zao fandarana izao ny tenanay amin'ity maraina ity. Hoy aho aminareo, tsara ny tompandriamanitra. Tiantsika zanak'olombelona ihany koa ny tompandriamanitra. Androany zao noho ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fitiavany antsika zanak'olombelona dia amonjy sy ama ny olana rehetra misy eo amin'ny fiainatsika izy. Anasitrana anao izay marary ihany koa izy. Ary tay sy anambona ny zavatra rehetra zay ataonao ihany koa izy. Andriamanitra io lazaiko hoe izy io. Efa fanaon'Andriamanitra hatramin'ny taloha matsy zany ary mbola ataony sy ho ataony hatramin'izao vaninandro dia avintsika izao. Mbola ataony satria izy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Zay no voalazan'ny Baiboly. Ka ny lohahevitry ny afatra entiko androany dia izao. Ositran'Andriamanitra ny fonao maratra. Aveliko indray hoe ositran'Andriamanitra ny fonao maratra. Noho izany manasanao aho ny anaraka tsara ny fampianarana entiko ary mino fa andro ny tompo ho anao ny andro androany. Mialohan'ny hitondrako ny afatra nefa dia anao vavaka isika. Mivavay ihany koa ianao mba hiteny aminao Andriamanitra ary mivavay ianao mba hamonjy anao tokoa izy. Ahondra ny lohanao dia andao hivavaka sy dia tompoko. Ry tompandriamanitra rainay eo misaotra sy makasitraka amin'ny anaran'i Jesosy izahay fa mbola nomenao tombonandro havelomana sy iainana retsehana. Ary raisinay fahasoavanao anay ny fisian'izao fandarana izao. Ka androany mitenena aminay ianao. Lazao aminay zay tianao ho fiainanay tompo. Fa miaino anao zahay. Ary araka ny lohahevitra teo, ianao mihitsy no hitran-tsehatra ka anasitrana ny fo maratra. Ny dera, ny aja, ary ny voninahitra ane dia tolotra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Araka ny efa nambarako tiary aloha, ny lohahevitra entiko ho antsika rehetra amin'ity androandroany ity dia izao. Ositran'Andriamanitra ny fonao maratra. Ino tsara reto teny Baiboly reto fa ositran'Andriamanitra ny fonao maratra. Hoy izao boky Jeremia toko fa 17 dia ny 9 sy ny 10. Vakina toy izao le teny. Jeremia toko fa 17 17 sy ny 10. Ny fo dia mamitaka mihoatra no zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina. Iza no mahafantatra ny aminy. 10. Zao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo mba nomeny ny olona rehetra araky ny alehany avy dia araky ny vokatry ny asany. Hoy indray Jesosy ao amin'ny Mateo toko 5:17. Io voasoratra io sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Ry namana rehetra mahita sy mandray ahy amin'ity androandroany ity. Maro amin'ny olona no manana fo maratra. Tsy fantana nefa fa mitondra retina
sy olana ho azy amy karazany zany fo maratry zany. No zany mila sitranina androany de androany ny fonao maratra raha toka anisandre olona manana fo maratra tokoa ianao. Zao matsy rehefa maratra ny fo tsy hitahita tonga eo am'le olona ny areti-po, ary amy karazany ny fisehon'io areti-po ateraky ny fo maratra io. Araka volasan'ny baiboly le nivakina teo, sarotra sitranina ny areti-po, tsy azo sitranina ny areti-po, zay lay Jeremia 7:7. Amy maha olombelona ny olombelona nefa manao ezaka isika mitsabo ny areti-po, manao ezaka ny dokotera manam-pahaizana mitsabo ny areti-po, fa amin'ny farany maro ihany no lasa tapidalakaleha. Isaorana nefa ny tomb'Andriamanitra riavana malala, fa ama-Andriamanitra azy de izy no mpanasitrana ny aretina rehetra, ary eny sy azo ny sitraniny ny aretina rehetra, ary anisan'izany ny aretina eo amy fo. Hoanao zay marary na inona aretina mahazo anao, indrindra fa ianao zay marary eo amy fo, manana finoana sy fanantenana fa ho sitranin'Andriamanitra ianao androany. Toy zao ny teny nataon'Andriamanitra voalaza ao anatin'ny baiboly. Hoy izy amy Jeremia 7:7. Jeremia 7:7. De indro ho tanterako tokoa ny fanasitranana azy. Ianao io lazainy hoe ho sitranina io. Eny ho sitraniko izy. Ary reseko aminy ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Salamo 107. Zao ndray ny voasoratra. Salamo 107. Jehova anoana azy eo amboniny farafara hitsaboana azy. Ianao io azy lazain'io. Ny fandriny rehetra eo amparariny dia ovanao. Manamafy an'izany teny zany ihany koa ny voalazan'ny mpaminany Jeremia 7:7. Hoy izy, indro izao no Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra. Andriamanitra eto no miteny, moa misy zava-magaga zay tsy haiko va. Ry-piany malala, tsisy zava-magaga tsy hain'Andriamanitra tao. Tsy hain'ny olombelona ny manasitrana ny aretinao voafetra fahaizana. Tsy vitan'ny olombelona ny nanasitrana ny fonao voafetra fahaizana. Fa hain'Andriamanitra ary vitan'Andriamanitra ny manasitrana ny aretinao. Vitan'Andriamanitra ny manasitrana ny aretina eo amin'ny fonao. Mino an'izany ianao. Mino an'izany amin'ny fono rehetra ianao. Mba ahafan'Andriamanitra avany an-danitra mandatsaka ny heriny mitondra fahagagana eo aminao manokana. Noho izany, mba hatoka ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ho tanteraka aminao androany de izao. Mino ianao fa misy Andriamanitra. Mino ianao fa tena tianao ny tomp'Andriamanitra. Tapaho androany ny hefitrao fa hitodika amin'Andriamanitra am'izay ianao fa tsy takany teo aloha. Ny fiverenanao amin'Andriamanitra mantsy no vahaolana voalohany ho fanasitranana ny aretina eo aminao sy ny aretina eo amin'ny fonao. Aoka fantatsika fa tsy misy olona ka hoe lavitra an'Andriamanitra izy ka miadana sy milamina ny fony sy ny sainy. Tsy misy an'izany. Zao no voalaza ao amin'ny Isaia 9:20. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Tsy misy fiadanana ho an'ny olona ratsy fanahy. Tsy misy fiadanana ho an'ny olona izay mbola lavitra an'Andriamanitra. Mazava ny fanoarana nataon'i Jesosy. Ohatra am'izany, lay fanoarana mikasika ny am'ilay zanak'Adala. Ao amin'ny Luka 5:12, 9:20 ka hatramin'ny 5:20
no ahitanao an'izay tantara zay. Teo zao ny zava-nisy. Nanatona ny rainy zay niteraka azy ity zazalahy atao hoe Faralahy ity. De nangataka tamin'ny rainy izy hoe omeo ary kiaky ny anjara lovako. Fa alao hitantana ny anjara lovako any am'izay everiko fa mety ao. Nieritreritra mantsy izy fa olona manatsaina, manana fahalalana ary vitany ny mitantana ny fiainany tsy misy ny rainy. De nomeny ny rainy azy ny anjara lovany. Fa rehefa lasa nandeha izy nitantana zany anjara lovany izany, de indrisy fa ela ny ela fongana teo an-tanany ihany lay anjara lova zay nomeny ray azy. De ny fiafaran'ny fiainany niansisa nentina na mielomany ny tenany de niasa niambona kisoa, nikarakara kisoa. Ary ny sakafo fihinana tam'izany hoy ny baiboly de ny sakafo fihinany kisoa. Tena nampalahelo ny tantaram-piainana. Tena potika tanteraka le olona satria niala tamin'ny rainy noho izy nievitra fa mahavita tena. Tateorina tonga saina ihany ity tovolahy ity. De zao ny tao anatin'ny sainy, tao anatin'ny eritreritany. Andeverina any amin'ny raiko aho. Satria fantatro ary efa hitako fa re olona zay miasa ao amin'ny raiko, ao amin'ny tokantrano misy ny raiko, de miadana ary sambatra. Andeverina any aho. Raha mandray aho ho zanany izy, dia fahasoavana ho azy any. Fa raha tsy mandray aho ho zanany intsony izy, satria efa nanao diso tamin'ny raiko aho, de angataka aminy aho, iangavy aminy aho, hoe atao visa amin'ny mpanomponao. Satria na ny mpanompony raiko azy, mbola tsapako hoe miadana sy finaritra. De niverana ka any amin'ny rainy izy. Isaorana ny Andriamanitra. Fa rehefa niverina tany amin'ny rainy ty tovolahy ity, dia tsy nanda azy ny rainy, tsy nanidy varavarana ho azy ny rainy, fa voalaza baiboly fa nisy hafaliana lehibe mihitsy tao anatin'ny rainy. De zao ny tenin'ny rainy tamin'ny olona rehetra tao an-tanàna: avy ianareo ka omeo akanjo vaovao ity zanako lahy ity. Asiperatra ny tanany satria ity zanako ity lay efa very nefa hita indray, lay efa maty nefa velona indray. Dia makay ianareo zanako mifa anaovantsika fety, fa tafaverinamiko ny zanako zay notadiaviko nandritra ny taona maro. Tsy afariavana malala fa tak'izany no mahazo ny olona maro am'izao vaninandro diavintsika izao. Mihevitra azy ho mahavita tena ny maro amin'ny olona, ka tsy ahoany ny momba an'io Andriamanitra io. Hany ka tsy vitsy amin'ny olona no tahaka lay zanak'adala. Fa rehefa miaina am'le fiainana zay iverana fa mamety azy izy, de lasa verevitra sy tapitalakaleha. Zany zava-misy iainan'ny olona maro am'izao vaninandro diavintsika izao. Fa raha iverina amin'Andriamanitra kosa ianao androany, iverina amin'Andriamanitra amin'ny alalany filonao an Jesosy zanak'Andriamanitra. Satria ny baiboly dia milaza fa noho ny fahatsaran'Andriamanitra, noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona, de nomen'Andriamanitra antsika ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy. Koa raha iverina amin'Andriamanitra isika hoy ao, iverina amin'Andriamanitra amin'ny alalany finoana an Jesosy, dia andray anao manokana Andriamanitra. Ho avela ny fatosoanao sy ny eloka vitanao rehetra. Ho raisiny ho zanany ianao. Tahaka lay tantara le zanak'adala mihitsy no ho asehon'Andriamanitra aminao. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:12. Fa zay rehetra nandray an Jesosy, satria nino an Jesosy ho zanak'Andriamanitra ho mpamotsy izy,
de ho baiboly hoe dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. De reo olona zay mino ny anaran' Jesosy. Fa raha iverina amin'Andriamanitra ihany koa ianao androany, iverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fononao a Jesosy zanany, de vonjeny ho afaka am'ireo olana mahazo anao ianao. Ho vonjeny ho afaka am'ireo olana mahazo anao ianao. Efa niteny an'izao teny zao mantsy Jesosy ao amin'ny bokiny Mateo 7:20. Hoy izy, makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra, ianareo rehetra zay mavesatretana, ianareo rehetra zay ao anatin'ny olana tsy avahana, makanesa ty amiko ianareo, asa mijanona eny amin'ny toerana misy anareo, fa manatona ianareo ho Jesosy. Fa rehefa tonga io amiko ianareo dia omeko fitsarana, omeko fiadanana. Ary lehibe indrindra de ity, ositranin'Andriamanitra ianao zay marary, ositranin'Andriamanitra ny fonao marary. Manarak'izany, akoatra ny aretina eo amin'ny fo, entin'ny fo maratra, dia mitondra olana maro ary amin'ny karazany ny fo maratra. Anisan'ny olana entin'ny fo maratra ny fankalana, ny tsy fanekena amela eloka olona zay nanisy ratsy ny tena. De izao, raha mitoetra ho makahala mandavatona ianao, ary tsy mety mamela eloka olona mihitsy ianao, dia ijaly sy anantaina ny fonao, hitomany foana ianao, ary mety ho safotra na hotorana matetetika mihitsy ianao. Tsy mahafinaritra ke zany e, tsy mahafinaritra ke fiainana tahaka zany e. Raha mitoetra ho makahala mandavatona ianao, ary tsy mety mamela eloka olona mihitsy ianao, dia ho voasakana reo zavatsoa sy reo fahasoavana zay efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny olona zay niverina aminy, ho an'ireo olona zay manompo an'Andriamanitra. Ekena fa olon'Andriamanitra ianao, fa izay e, voasakana reo zavatsoa sy reo fahasoavana tokony ho anao. Mazava be ny teny nataon'i Jesosy. Ho Jesosy ao amin'ny Marka 7:20, raha manao vavaka ianareo ho Jesosy, raha mandoalika mivavaka ianareo ho Jesosy, ka ianao no matsiaro fa misy olona any anananao alahelo, misy olona any nanafotoana anao, nandratra ny fonao, de ho Jesosy, avy alao ny eloko zany olona zany, avy alao ny eloko zany olona zany, mba ho azonareo ny valimbavaka. Zay ianareo vao manohy ny vavaka ataonareo mba ho azonareo ny valimbavaka. De mbola niteny an'izao teny zao ihany koa Jesosy, Mateo 5:9, lay nifakena terem-boalohany, sambatra ho Jesosy ny olona madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Dika zany raha olona maloto fo zany ianao, de tsy ahitan'Andriamanitra mihitsy. Tsy afaka aneo ny mahandriamanitra tsara sy ny mahandriamanitra fitiavana eo aminao zany ny tompandriamanitra totoa. Marina fa tsy rariny ary mafy be aminao ny fototra natonga amin'ny fonao naratra vokatry ny nataony olona taminao. Marina fa faratapony ny fototra natonga fonao naratra, tena mafy be taminao mihitsy le fanafitohinana. Fa izao ihany, tsy maintsy mamela eloka ianao, zay ny voalasan'ity baiboly ity. Tsy maintsy mamela eloka ianao, ary tsy maintsy manadio ny fonao ianao. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra natao iaina ny olona rehetra zay efa niverina tamin'Andriamanitra, na reo olona rehetra zay manompo an'Andriamanitra. Tsy efa ianao ve ny tantarany Rahely, vadiny Jakoba? Raha ny amin'ny fotsy miakatra
nahazo tombony lehibe mihitsy Rahely satria Jakoba le nakavady azy dia lehilahy efa nahazo tsodrano avy tamin'ny ray, efa nahatsodrano tamin'ny Isaka ray, kanefa dia nifanohitra tamin'izany ny zava-nisy satria nahoana? Satria ny fony Rahely dia nisy fankalana, ny fony Rahely dia nisy falitona, ny fony Rahely dia nisy fialonana. Aveza zany rehetra zany zao zava-nisy araky ny fomban-drazany zareo, fomban Jiosy, dia tsy azo atao ny hoe ny zanany vavy faharoa no manambady alohan'ilay zanany vavy voalohany. Rahely anefa no tiany Jakoba de nalainy vady, de hoy ny tao an-trano tsy mety zany, no zany de nomena an Jakoba aloha Lea vavy matony zareo mba ho vadiny Jakoba. Tsy nety tamin'ny Rahely anefa zany zavatra zany, zay natonga ny fony nankahala, naloto ary nisy fialonana. De na zava-nisy vokatsy any zavatra zany dia voaosiny Rahely, lasa tsy nomen'Andriamanitra taranaka Rahely fa Lea indray zay atao hoe tolony nangalabady, izy indray nomen'Andriamanitra taranaka, ary efatra be zao ny taranaka nomen'Andriamanitra azy. Andao ke vakitsika ny ato amin'ny Genesis toko fa 7:20 de vakina ny 1:3. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nankalaina Lea de nampananana anaka azy izy, fa momba kosa Rahely lay vehivavy tena tiany Jakoba. De aty amin'ny Genesis toko fa 3:1, ary rehefa hitan'i Rahely fa tsy mba niteraka tamin'i Jakoba izy satria tonga le ozina mombo no le fony mankahala, ny fony maloto, ny fony be fialonana, de zao voasoratra hoe ary rehefa hitan'i Rahely fa tsy mba niteraka tamin'i Jakoba izy de nialona ny ravaviny izy. Mazava ny tantara fa tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy ny mahita olona mankahala, maloto fo, mialona, tsy mba mamela heloka. Ry namana amy ty androandroany ity, manaova vavaka mandoalika miankoka amin'Andriamanitra ianao, ary ao anatin'izany avy alao eo anatrehan'Andriamanitra ny fahatson'ireo olona na nisy ratsy anao na re olona nanafitohana anao. Eto amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny fonao mba ho sasan'Andriamanitra amin'ny rany Jesosy lay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Raha vo miroso am'izay dikan'izay ianao de ho avelan'Andriamanitra ny fahatsoanao rehetra noho ny fankalana nisy tao anaty fonao hatram'izay. Ary sokafin'Andriamanitra varavaranlanitra, ka raha mivavaka ianao de iainanao Andriamanitra, ary sokafin'Andriamanitra varavaranlanitra, raha hitady an'Andriamanitra ianao dia ahita azy. Ary fanampin'izany ny vavaka zay ataoko ho anao androany de iserin'Andriamanitra anasitrana ny fonao maratra, ka ho fiainana vaovao ny fiainanao am'izao taona tiavintsika izao. Hivavaka tsika tompoko, raha afaka mandoalika ianao de mandolia, manao fifonana amin'Andriamanitra noho ianao nankahala olona hatram'izay, noho ianao tsy namela heloka olona hatram'izay, ary mangata ny rany Jesosy mba anadio ny fonao. Hivavako anao aho, hositran'Andriamanitra ny fonao maratra, hositran'Andriamanitra ny aretina misy ao fiainanao, ho vonjen'Andriamanitra ho afaka am'ireo olana mianjady aminao ianao. Apetrao ny fonao tananao na mandoli ndo hivavaka isika. Tompandriamanitra eo, omenanao Andriamanitra tsy to ny dera sy ny aja ary ny voninahitra, anio sy apitso ary mandrakizay. Misaotra anao zahay
ny afisizao fandarana izao ary mbola misaotranao zahay ny amin'ny fahatsaranao sy ny fitiavanao anay zanak'olombelona. Androany zao ry olona zay miaiky ny fatotsony ary tapa-kevitra verina aminao Andriamanitra, ino an Jesosy zanako ilay tokana anokatra ny fony honianan Jesosy, miaiky ny fatotsony ka amela heloka ho vonjenao reo olona ireo. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny fony maratra, ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny fony maratra. Ary zay retina hafa misy amin'ny olona sotranina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary olana miajato fiainana vahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary amin'izao taona diavina izao manomboka androany ho tahinao sy ho ambininao ataonao manana fiainana mety reo olona ireo. Misaotra ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra Tompo, amen. Zay zany tompoko ny afatra nentinay avy ato amin'ny fikambanana Confédération des Églises et Associations Évangéliques de Madagascar, na ny CEAEM. Raha te fandray amiko anao, io voasoratra io zany ny numéro-ny finday ahafahanareo mifandray amiko, vonina ivavako anareo ao. Dia mametraka ny mandram-peona, veloma tompoko amanaraka indray. Narahinao teo ny fandarana niarahana tamin'ny CEAEM na ny Confédération des Églises et Associations Évangéliques de Madagascar sy ny fimpifima na ny fiombona ny mpitoro filazantsara eto Madagasikara, fandarana fiombonam-bavaka ho an'ny firenena. Ahitanao vavaka, toroteny, hira fiderana, ko andeha iray fo, andeha iray saina, andeha ifankaty, fa tokana ny tanjona Madagasikara ho an'i Kristy. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino azy any an-danitra aho ka amelan'elony ary anasitrana ny tany.